dia faly miarabantsika rehetra izay manaraka ny fandarana tsy malemy sampona amin'izao fotoana izao. Ny izao tontolo izao sy i Madagasikara no isaritako ny saintsika androany. Iresaky sika ny asarbidiny nositsika amin'ny fifandraisana eo amin'izao tontolo izao, izay iresahako aminareo fa efa nitety an'izao tontolo izao ny tenako. Satonany amin'izany reto asehoko antsika tsara ireto ao anatin'ny endrika aoriana. Efa tany Alamerika ny tenako, efa tany Afrika ny tenako, ary efa tany amin'ireo firenena sinoa. Tsy vitsy amin'izy ireo ihany koa no tonga teto amintsika, tahaka ny India izay voatsela zay no nandalo teto amintsika. Ny fitondrana izay tantanako dia milaza aminareo fa tsy andro antelo intsony, fa indray mandeha tsy miverina. Noho izany dia tsy maintsy manararoatra ny tenanay ao anatin'ny 4 taona hijanonanay eto mitety an'izao tontolo izao. Ary na ny ankonanay na ny vadinay na ny ao anatin'ny fianakaviana dia alefanay mitety an'izao tontolo izao. Izay ilay ataoko hoe fifandraisana maritra manoloana ny manodidina antsika sy izao tontolo izao. Tsy andro tsy antelo no hijanonako ka noho izany tsy maintsy manararoatra. Fa raha milaza nareo hoe tsy mety izany dia hozy izy aho hoe tsy maintsy atao izany. Maro amin'ireo vahiny ny mitsiriritra ny arenan-dranomasina. Maro amin'ireo vahiny ny mitsiriritra ny arena an-tanety. Ary eo ihany koa ny arena anabakabaka izay tsiriritin'ireo vahiny. Izany no ilazako aminareo fa tsy maintsy nomentsika tany ireo vahiny ireo mba hatonga azy ireo tsy anameloka anay. Efa nomentsika ny karana ny tany, efa nomentsika ny sinoa ny tany, ary nomentsika an'ireo Europeanina. Ianareo vahoaka indray no njary mitabataba no ireo tany amina hektara izay tsy maintsy totofana anaovana fotodrafitrasa an'ireo vahiny ireo. Aleoko lavitra miaino ny tabataba ataonareo vahoaka efa milaza an'izany izahay hoe aleonay meno tabataba ataonareo. Toy izay eno ny tabataba ataon'ny vahiny amin'ny tsy fahafampo azon'izy ireo. Ny tany Somamanina zao dia tsy azon'ny vahiny, fa menomenona be ireo sinoa. Tena tanteraka mihitsy le hoe sinoa very entana. Ianareo vahoaka na menomenona aza dia tanteraka le teny hoe misy miaino, dia mivaliny dia tsotra ihany hoe tsy misy miaino anareo. Ka na hitabataba takoniny eo azy ianareo dia hozy izy aho hoe ny vahiny aloha no mahazo tombony eto Madagasikara amin'ny tany, amin'ny arena ananatsika, na an-dranomasina izany na an-tanety izany. Tsy maintsy ireo vahiny na ny anabakabaka izany. Betsaka amin'ireo malagasy araka ny lazako teo no menomenina amin'ny fahazahoan'ny vahiny ny tany izay honenan'izy ireo. Izany efa milaza aminareo fa ireo tany ireo tsy hoe hoentiny any amin'ny misy azy any sao dia misy diseritreritrareo. Ny ao anaty tany fotsiny no alain'izy ireo, fa tsy hoe hoentiny any ampitan-dranomasina any ireo tany ireo. Tahaka an'izany koa ny ranomasina. Ka za mieritreritsika hoe lasa ny vahiny ny tany, atsika ihany ny tany, saingy ny ao anatiny no alain'ireo vahiny ireo. Aza matahotra sika fa mandrapatonga ny taona 2020 dia tsy maintsy ho tanteraka ho ahy le nofinofy. Izay le lazaiko anareo. Ilay nofinofy ny mba
isitraka ny arenatsika isika malagasy. Mbola misy niezaka izay ataontsika ary efa tamin'ny taona 13 no efa nilaza izahay tamin'ny fampelezan-kevitra izay nataonay fa miezaka izahay ary hitondra fiovana izahay fa hatramin'izao dia mijanona ho balarora sy mijanona ho teny fotsiny ihany ny fanatsarana izay hoentinay tsy mbola misy aloha hatreto. Amaranantsika ny resadresaka androany dia tsy adino ny miaravantsika malagasy na hatratra ny taom-baovao malagasy. Tamin'ny taom-baovao andry zareo sinoa dia nandehanakany Chine ny tenako nijery ny taom-baovao andry zareo sinoa, saingy tsy nitenitenenina anareo zany fa atao anatin'ny taom-baovao malagasy izay ny tenako vao milaza an'izany. Tsy afaka nijery izany taom-baovao malagasy izany ny tenako fa hitako tamin'ny alalan'ny fahita lavitra sy tamin'ny alalan'ny ainao manjery. Na izany naty izany izy dia tsy adino ihany koa ny ataontsika hoe rivodoza izay nandalo teto amintsika dia ny rivodoza Eliakim izany. Ohatra ny hafahafa ilay anarana toa misarisary arabo izany, kanefa dia tsy mampaninona izany fa raha tsy nisy an'iny rivodoza Eliakim iny dia tsy afaka nakany Ambilobe ny tenanay. Tsy ho tafiditra any Ambilobe mihitsy ary tsy ahazolona hitangorona aminay izahay raha tsy rivodoza tahaka an'ireny. Satria nahoana ozy izy ianareo amin'ireny fotoana ireny no ahafahanay mizara voanemba, no ahafahanay mizara vary fotsy, no ahafahanay indrindra mizara tsaramaso. Ka raha mangetahetonareo any Ambilobe dia ozy izy hoe asesy kolonina mandalo any dia ho tonga any ny tenanay izaratra any ary anangona anareo vahoaka. Zay no amaraparanana ny resadresantsika androany ka dia mametraka ny veloma ho amin'ny manaraka indray atao anatin'ny tsy mahaleno sampona izay dinidinika ifanaovantsika isaky ny herinandro.